miarahaba atsika rehetra tonga eto amin'ny karitaona amin'izao alakamisy faharombakony volana jolay izao misaotra anareo tonga marobe nameno trano androany anatrika ny adievitra ifanatrehan'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Alohan'ny hanomboantsika ny adievitra dia mangataka antsika rehetra hitsangana hiredrina ny iram-pirenena miaraka. Kandida fahasivy Ramatoa Zakalatina mpanao gazety, mpanao fanapakapana sy mpanao hevitra politika, mpitantana orinasa gazety ihany koa. Fantatsika izy tao amin'ny radio Antsiva, efa nandalo tao amin'ny RTA, tao amin'ny Viva Radio ihany koa, ary ao amin'ny Free FM izy amin'izao fotoana izao, atolotry ny fikambanana Freedom. Dia misaotra anareo fito mianadahy tonga namaly ny fanasana nataon'ny Friedrich Ebert Stiftung androany ny voafetra ihany ny fotoana iresantsika eto satria adievitsika mandritry ny 3 ora eo ny fotoana iresana nefa mino fa betsaka ny olona te iresaka betsaka aminareo dia mamerina ny fisaoranareo dia somary hipetraka kely angamba aloha satria raha mety ho fohy amintsika ilay adiny telo mety ho lava ihany raha hitsangana eto foana. Iresaka momba ny vina sy ny sotroavina aloha isika hanomboantsika azy ho anareo fito mianadahy Antananarivo manao ahoana re no everinareo apetraka raha ianareo no lany hitantana ny tanàna Antananarivo atao anatin'ny efa-taona manaraka tahaka ny ahoana no mety eritreretanareo ny andavanandro ny mponina Antananarivo tsy ny mponina mipetraka eto fotsiny fa ny mponina rehetra miasa mandalo eto Antananarivo ary inona ny sotroavina entinareo hitantanana ny tanàna ka ahafahanareo mametraka an'ilay vina everinareo 3 minitra avy angamba ho antsika tsirairay dia iainao an-javatona Ramatoa Zakalatina isika mikasika ny vina ny ho an'ny tanàna Antananarivo sy ho an'ny mponina eto Antananarivo. Misaotra nanome fitenenana teny mihitsy hoe mampalahelo fa tokony mba tonga teto daholo ny kandida sivy ary isaorako atsika izay tonga eto izay satria marina loatra ny teny lovarabara hoe tsy mahazo mifidy anjambany tsy tokony hifidy anjambany le vahoaka fa tokony mahalala hoe inona marina ny votoatin'ny vina sy ny tolotra izay entiny ireo kandida ireo ao anatin'ny fifidianana izay vao mba mifidy tsy tonga nefa mony sasany mampalahelo zany fa voatery ao anatin' izay varotromby anaty ambiady izay foana ve ny hitondrana ny adievitra. Ny fahatelo dia misaotra ny mpikarakara satria zava-dehibe ny sehatra ohatr'izao tonga dia mifandray avy hatrany hoe inona ny vina ny fikambanana Freedom. Izany anarana izany dia efa mahalaza azy Freedom izany hoe fahafahana, fahalalahana ary nijikany hoe tanànako afaka amin'izay gejageja maro samihafa na ngejany loto io na ngejany gaboraraka io na ngejany zavatra isan-karazany io fa afaka ihany koa afaka manao zavatra izany hoe mandeha anankiroa zany njikan'le hoe afaka amin'le hoe manana fahefana anao zavatra fa afaka ihany koa hoe libéré zany na votsitra amina ataontsika hoe geja maro samihafa. Ny vina ny fikambanana Freedom dia tsotra raha fehezana amin'ny teny aingana dia aingana ny famerenana ny lamina sy ny disiplinina na ny fitsipifehezana ny fametrahana izay goavana be ihany koa ny atao hoe redevabilité na ny tamberina andraikitra izany hoe tsy maintsy ireo vahoaka ireo mangataka amin'ilay olona izay napetrany teo hoe fa ahoana mikasika an'ity mikasika an'ity amin'ny fotoana rehetra izay no antony hametrahana ny mangarahara ihany koa tsy maintsy fomba enti-mitantana eo anivon'izay tanàna izay ny fanatanterahana an'ilay hoe fampanantenana mandritra ny fifidianana satria ny zavatra hita foana dia ary hitako tamin'ny toerana rehetra izay nalehako dia leo loatra ilay olona satria be loatra izay fitaka sy fampanantenana pokaty izay tsy mahazo mampanantena zavatra tsy ho tanteraka izany kosa amiko tokony mba élémentaire zany zavatra zany ao anatin'izay fomba fitantanana ny tanàna izay ny ady amin'ny kolikoly anisan'izay fomba fijery hoe tsy maintsy apetraka ho sotoavina amin'izay fitantanana ny tanàna izay ary ny farany moa mifet ao anatin'ny hoe charte des valeurs izay amin'ny fikambanana Freedom. Misaotranao Ramatoa Zakalatina fa
avy atany dia ianao ihany angamba mety ny fitenenana manaraka ohatra amin'ny andiany faharoa isika iresaka mikasika ny programan'asa anisan'ny notenenao teo ohatra hoe anafahana ny Ponantanarivo Gejany Loto ny Gejany Kabraraka ina re ny programan'asanao hoe raha tsika mahita ny toerana misy ny tanàna Antananarivo sy ny zava-misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao inona no asa everinao fa lahara-pahamena ahatongavana amin'ilay vina no tenenao teo hoe fafahana ny Gejany Loto ny Gejany Kabraraka ary inona ny fitaovana na ny toetra na ny vola entinao manana ahatongavatsika amin'izay vina no tenenao teo izay 4 minitra indray no meko anao amin'ity fanontaniana andiany faharoa ity ny vina ny programme angambany maromana koky ny programme ny fikambanana Freedom dia efa sady vita fanadihadiana no ataontsika ny teny vainy budgetisé zany hoe tsy hanao zavatra ny olana manko dia lasa ohatrany hoe rehefa manao fampelezan-kevitra io zany dia mahita zavatra irréaliste ozy tsika ny teny vahiny on promet monts et merveilles ozy ny teny vainy ampanantenaina daholo zany tsy zavatra rehetrarehetra ity satria hoe ao anatina fampelezan-kevitra ny farafaratsiny zany tena adidinao ary everiko hoe ona moa zany filaza zany on doit ça aux électeurs tokony ho an'ny mpifidy anao dia hoe mitombona ve ny zavatra atolotrao ho an'izay mpifidy anao zay aksa anankidimy lehibe ny programme ny fikambanana Freedom raha ohatra ka rehefa tonga eo amin'izay tanàna izay fa tsy raha sy zany tsy hoe raha fa rehefa tonga eo amin'izay tanàna Antananarivo renivohitra izay ny voalohany indrindra diany hoe lafiny maha-olona aloha tsy maintsy na tiana na tsy tiana omena asiny namakotakaikato zay zany hoe le dignité humaine zany famerenana ny maha-izy azy ny olombelona mihitsy sy zany ao anatin'izay ny hoe ady amin'ny injustice na ny tsirariny samihafa sy ny inégalité indray ohatra akaika zay tena terre mihitsy hoe le resaka inégalité io miainga amin'ny hoe fiavinana miainga ihany koa amin'ny hoe saranga samihafa izay mbola mipetraka eto amin'ity tanàna Antananarivo ity ny ambany sy ny ambony tanàna ny avy any amin'ny faritra sy ny avy eto Antananarivo mipetraka zany tsy maintsy iadivana izany na tsina izany hoe ny tiana tenena ao anatin'izay dia ao anatin'izay volet humain izay na lafiny maha-olona izay tena misy programme ray manontolo mihitsy no mafisy namana teo nety namana teo moa fa ho mafisy satria ao anatin'ny programme-nay ihany koa no hoe mamerina indray amin'izany hoe fanabeazana olo-pirenena vany zany ohatra faran'izay akaiky zao no hitako teo hoe na ny ira-pirenentsika azy efa tsy haitsika intsony manome asina azy zany nefa mitambaratsika zany ny valeur iarahantsika rehetrarehetra eo ihany koa no hoe tsy maintsy na tiana na tsy tiana ao anatin'izay hoe fanomezana asina maha-olona izay le hoe ady amin'ny fametrahana zany fitoviana amin'rehetra raha tonga ohatra ny délestage dia ao anatin'izay délestage izay eny amin'ny faritra iva foana ny tapaka fa any amin'ny faritra misy matretre ozy ny fitentsika tsy dia tapaka firy zany zavatra zany tokony azo iadivana mihitsy ary ao anatin'ny programme lalatsina ihany koa izay volet humain izay ny fijerena manokana ny mpiasa ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny fametrahana logements sociaux ho an'ny tanàna ny aksa efatra manaraka moa zay ameveriko mbola isy tsy maintsy amelabelary misy antepoka fa ny faharoa dia ny hoe ny fanadiovana sy ny fanajariana assainissement et aménagement ny tanàna ao anatin'izany no hoe tsy maintsy ahitana partenariat na fiaraha-miasa rehefa hita izay ho an'ny fikambanana Freedom amin'ny fanadiovana sy ny fanodinana ny fako efa ela fa tsy voa zao ny aksa fahatelo dia ny hoe mobilité accessibilité dans la ville ny fafahana mihodinkodina sy mivezivezeto zany na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mamorona lalana vaovao na tiana na tsy tiana tsy maintsy mitady parking zany toerana iantsonan'ny fiara satria efa tsy ampijony ny ao anatin'izay fijanonan'ny fiara izay ho an'ny tanàna efa tery loatra ny aksa faefatra gestion de l'espace ao anatin'izay ny resaka tsena sy ny parking araka ny efa natsidiko teo ary ny farany moa dia ny famelezana vahana ny sehatra ara-toekarena sy ny sosialy ao anatin'izay toekarena izay misy goavana be ary tena lehibe dia ny hoe fahafahan'ny tanàna Antananarivo mamerina zany ny taux de recouvrement fiscal ambony ao anatin'izay tanàna izay zany amin'ny lafiny toekarena daholo fa ao ihany koa zany ho an'ny lafiny tena
purement social sy fialamboly kolotsaina ho an'ny tanora dia ny fametrahana ny espace vert na ny fameloma maso indray an'izay espace vert izay sy ny resaka fampiroboroboana ny fanatanjahantena. Misaotranao ramatoa Kotondrazafi Lalatina tantany ramatoa Kotondrazafi Lalatina mikasika amin'izay mety ho fifandraisany amin'ny fanjakana foibe sy ny amin'izay mety ho ahian'ny mponina ny amin'ny hoe saosanatria ho atao tohatra fiakarana na tohatra handravana ny mpitondra ankehitriny indray koa ny tanànan'Antananarivo. Izy tsotra angamba mahavaly azy tonga dia mivantana hoe soyons réaliste, andoantsika aloha réaliste mipetraka tsara amin'ny tany ny tongotra fa tsy possible zany hoe tsy miandry tsy ankina amin'ny fanjakana foibe zany amin'ny resaka fitantanana ny tanàna raha vao mihoatra 1000 mètres carrés ange projet atao eto amin'ity tanàna Antananarivo ity dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny ministère ny aménagement et ministère d'État dikan'izay tsy maintsy ianao minégocier aminy ary zany tsy hoe vao zao no nyresahana fa eto moa ny candidat eto anilako eto afaka manamafy an'izay fa nyresahana ange zany tamin'ny débat voalohany karakarain'ny FES hoe manahoana raha ohatra ka hosakana ny fanjakana ary zany fort probable raha Lalatina ve zao nitonga eo dia raha Lalatina Rakotondrazafy Freedom nitonga eo forcément tsy maintsy ady amin'ny fanjakana fa zany naturel c'est pas quelque chose qu'on promet sy promettre mihitsy ady amin'ny fanjakana fa zay mihitsy ny asa manjary lasa manao démagogie ary promettre anareo hoe ao fa hiady amin'ny fanjakana alors que nefa fantatry pertinemment fa tsy maintsy hiady amin'ilay fanjakana rasakanany fa zany nametraka rehefa napetrako zay ao anatin'izay resaka nambarako rehetra hoe io ange asakasaky ny fanjakana inona moa dia tena intérêt na tombontsoany anakana projet ho any tanànan'Antananarivo raha ohatra ka kajikajy politika matahotra faible ny fanjakana manao an'izany marefo ny fanjakana manao an'izany ary zany resaka mbola tsy teo koa ramatoa Lalatina Ravolomanana tamin'ny débat voalohany fa za zao nge nefa niteny an'izany tsy voalohany fa tamin'ny déclaration de candidature dia efa niteny hoe hanokatra ny kianjan'ny démocratie satria ny fahafahan'ny vahoaka maneho hevitra miaraka amiko manohana aby ny tanàna no ahafahantsika miady ho an'izay projet atsika izay zay fotsiny angena isy sotra tokoa. Ramatoa Rakotondrazafy Lalatina isy mety hisy ny fanapahan-kevitra entitra mety angidy amin'ny mponina tokony ho raisina hialana amin'ny zava-misy amin'izao fotoan'izao eto Antananarivo ahoana ny andraisanao an'izay fanapahan-kevitra izay? Misotranao tsy hamaly an'ilay fanontaniany lovarabara ny antony dia satria misy zavatra iveriko hoe tokony recadrena kely aloha anatin'ilay débat zay apetratsika izy moa tsy tena fana manao débat loatra le système napetraka zany ao anatin'ity zavatra ity fa misy teboka tsika apetraka fotsiny anankiroa tsy maintsy manao politika rehefa mitantana ny tanàna impossible zany tsika zao resaka midiscute zao tsika miadevy zao dia tsy efa politique zay le politique asora ao anatin'ny lohatsika le hoe manongam-panjakana fa zay io problème tsika io fa zany miady zany ianao le teneniko teo ozy mantsy Andriamatoraniran'osy hoe ahoana moa tsy maintsy hiady fa atao teny rano ko le fanjakana foibe rehefa mazava be ao anatin'ny loi de finance sy ao anatin'ny politique fa risaka blabla fotsiny le décentralisation tsy manao transfert de compétences effectif izy tsy manao transfert de ressources effectif izy dia anao hoe andeha hidinika anao teny rano anao croiser les bras mais non tsy maintsy miady ianao le ady teneniko ao anatin'izay dia hoe aviry vahoaka n'Antananarivo fa zotsika io fa maninona moa le zotsika no gejainy na esorina amintsika zay le ady tokony atao fa hita manerana n'izao tontolo izao dans tous les pays démocratiques mitaky ny mponina ao anatiny hoe tiany zonay dia andao ataonay zay le politika ange ilay fanapahan-kevitra ve mety ho raisinao zay le fanapahan-kevitra mety angidy amin'ny mponina sy ny napetraka na mandalo eto Antananarivo zay zay ny tombony ho an'ny olona nianatra ny gestion des ressources humaines ary ny tena mba nianatra n'izany gestion des ressources humaines izany fantatra hoe zao ny atao fa io ny teny namana teo moa teny rano fa ny tena mamarina ny tena malaza an'le izy dia ohatran'izao hoe ianao rehefa anao zavatra anankiray izany dia ny zavatra tsy maintsy ataonao voalohany alohany andraisanao an'ity fanapahan-kevitra dia hoe inona mesure d'accompagnement ampiarahanao amin'iny zavatra iny zay fotsiny angely izy fa io rehefa zavaina amin'ny vahoaka tsy adala ireo vahoaka ireo rehefa zavaina amin'ilay vahoaka le izy hoe tia ny zavatra ataontsika fa tia ny ampiarahantsika aminy manaraka ry zareo endringeny vahoaka ary mila ny tombontsoany koa ny vahoaka. Misaotranao ramatoa Rakotondrazafy Au Front National de l'Observatoire Malagasy des droits de l'homme et de liberté fanontaniana toko dia apetrako amin'ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy azafadiditra mba tiako fantatra ny eritreritranao momba ny resaka fananantany io fa anisan'ny mampahory eto amin'ny tanàna eto izy io.
oka zay ny akamakama sy ny kitranotrano ao anatiny ao anaty fifindronana. Fahatelo dia ny hoe fitazomana ny teny nome nandeha resaka teo hoe redevabilité, miandro redevabilité mponina Antananarivo. Fahadimy dia ny hoe ataovy mangarara ny fitantanana ara-bola sy zavatra rehetra ho atao mitodika amin'izay ho ben'ny tanàna zay fa tsy mitodika akory amin'ny candidat. Raha ohatra ny zavatra faharoa anafoezana azy dia ny hoe ny fanontaniana hiditra amin'ny fanontaniana amin'izay zay dia ny hoe zavatra dimy. Aleo rehefa avy eo afaka miverina raha tomba misaotra ny Wake Up Madagascar nitondra izay afatry ny mponina Antananarivo izay. Lazara fidivanana mpitarika orinasa dia mba te anontany satria ny olana setraiko amin'ny Antananarivo dia le embouteillage. Dia amin'ile embouteillage zany tsisy resaka mihitsy momba an'izay dia mba inona mba eritreritra reo momba an'izay. Misaotra anao ramatolapetitra zafilazy eo amin'ny mirangaranga tsy nisoratra hoe 2 minitra tsy possible amiko mihitsy ny anazavan'ny problèmen'ny embouteillage zay efa ao anatin'ny programmako Lazare Fidimanana ao anatin'izay 2 minitra izay. Ohatran'izay koa tsy impossible ny anazavako hoe ahoana ny système d'évacuation d'eau zay efa ao anatin'ny programme ary bien détaillé eo. Ohatran'izay ny resaka hetra fa misy teboka anankiroa fotsiny mba tiako apetraka ao anatin'le hoe problème foncier ady amin'ny fananan-tany zay napetraka ny tary satria voatona manokana ny andraka koa ny zava-misy hatramin'izay dia manjakazaka zany mahitahita sy ny manambola ao anatin'ny resaka fananan-tany. Izay mahitahita sy ny resaka kolikoly sy ny sisa no manjakazaka ao anatin'ny programme lalatsiana mihitsy sy ny fikambanana Freedom no hoe voalohany indrindra aloha ny politika na ny fomba fijery apetraka dia hoe ny tany malagasy any malagasy. Zay aloha voalohany indrindra zany. Dikan'izay miainga amin'izay zany ny fijerevana ny vahaolana fa maninona ny malagasy no hiafiafy ao anatin'ny taniny. Zay zany fa le izy moa misy détail izay teknika kokoa na ny resaka embouteillage na ny resaka hetra sy ny sisa fa misy vetivety mba resako kely le hoe kiantrano an-trano ny teneniny Wake Up Madagascar satria zava-dehibe loatra izay. Sotra fa nareo no niteny azy fa ny problème keny tena fikasan'ny sasany mihitsy aza dia ery zareo menakavy mihitsy ny tetantan'le tanàna rehefa tsy dada dia ny teny zaza dia nikisy ny sisy izay zavatra izay no edikany fa ohatsika tsy hanao amin'izay intsony ary so fa fonitaitra zany ny olo-pirenena matoa matsapan'izay everiko fa tena zava-dehibe zay ao anatin'izay resaka izay ny resaka hoe mbola niteneny Wake Up Madagascar ihany dia le tamberinandraikitra angamba tsy nila ny fanontanianareo koa raha fa efa mivelabelariko lavitra le izy ary ny structure apetraka lalatsina rehefa tonga eo amin'ny fitantanany tanàna le tamberinandraikitra miainga any amin'ny fokon'olona mihitsy efa tena rafitra ray manontolo tsara apetraka mihitsy miainga any amin'ny fokon'olona mandro tonga aty amin'ny commune ary périodique io zavatra io fa manana zo ny fokon'olona na ny vahoaka manontany ao hoe aizy ty zavatra nampanantenainao tiry lalatiana tao tsy tanteraka ao ary isam-bolana ny tsy maintsy anaovako an'izay. Inona ny problème tamin'ny 2 volana farany na ninona mbola tsy résolu zay na tsy mbola voavaza olan'izay amin'izao fotoana eo dia eo tsy maintsy manazava le tamberinandraikitra io zany tsy zavatra tenenina fotsiny ohatran'izao fa zavatra iainana amin'ny alalana fametrahana structure espace de dialogue permanent moa no ny antsoina azy. Misaotra tompoko. Mba mitodika amin'ny candidat samy manana an'le programme anasa vina lavitra ezaka daholo dia mino fa vaolombelona tamin'ny rasy ny oronantsaratra rehetrarehetra hoe raha ny ray aminareo afa-tsy tsy tonga moa mety matahotra tsy fantatra raha ny ray aminareo ireo no lany dia tena vaolombelona tokoa hoe ty oronantsara ty hoe atateraka le programme anasanareo satria hita fa tsisy ratsy na ray sorato. Misaotranao ametsika ny ramatoa rakotoka zafalatina ny fitenena. Kasika le financement napetraka le madame Tarizy zay manao couleur Freedom dia hoy izy hoe ahoana ny financement nefa antsika tsy mbola mahazo financement avy any ivelany tsy mitovy le financement hoe aide budgétaire na aide à la balance de paiement izay amin'ny fanjakana foibe sy ny financement an'ny communauté na ny commune takana Antananarivo renivohitra misy ny partenaire permanent takany AFD ny région Île-de-France no ONU Habitat ny PNUD sy ny sisa izay eo foana tsy ijereny loko politika ihany koa sao dia samy hafa amin'ny firena politika amin'ny fitondram-panjakana foibe dia tsy ampino fa ampino foana misy an'izany famatsim-bola izany fa disponible foana fa anjara libery tanàna eo no miady ao mikasika amin'izany. Kasika an'le hoe fiara-miasa hoe tanany communauté internationale foana zay nge ny ilaina an'le vahoaka mahatsapa ny lanjany zany hoe souveraineté zany na ny fiandrianam-pirenena zany
io rehefa tsy ny vahoaka miara-mentana na iza mpitantana teny communauté internationale apetraka koa rehefa vahoaka ny miara-mentana hoe tianay apetraka maneho an'izay safidin'izay a tsy maintsy miara-miasa aminao fianakaviana iraisam-pirenena ny fahaizana mametraka an'izay fiara-miasa izay no hitsarananao hoe hatraiza ny capacité de leadershipnao ao anatin'izay fitantanana izay vavolombelona ve reto olona manatrika reto na ny caméra sy ny sisa oziny namana tatsy izay niteny ny angamba ny andresako anazy dia tsotra izay rehefa nazavaiko tamin'ny malagasy rehetra sy ny pramonina izay nifanena tany anatin'ny fampielezan-kevitra tany hoe 10 taona aza ny tena nitabataba tao anaty radio tao niady mikasika an'le vahoaka tsy nisy hoe fahefana tsy nisy ninina akory nanao akoho vavy maneno izy ny sasatsasany mahay azy izay reharehan'ny tena mihitsy izay fanaovana akoho vavy maneno zay satria ny divana ho an'ny tompontso amin'ny mpiaramonina maro be ny problème mpiaramonina izay efa nivahana tao anatin'ny radio io natao anatin'ny fikambana freedom ihany koa ko tsy mbola nanana fahefana aza nanao an'izay tsy nisy tampony tsy nisy ninina ko mainka moa fa nomeny vahoaka n'izany fahefana izany ve dia tsy hanao izay amendrika an'izany fitokisana izany ny farantiako asiana fanamariana fotsiny le hoe ohatrany manana impression kely ako amin'ny sasatsasany amin'ny namako eto mametraka ohatrany aty ampiandoana principe hoe adversaire zany le mpiasan'ny commune reo ange miara-iasa aminao na tiana na tsy tiany zany hoe amorona mpiasa 4000 vaovao ianao fa tsy maintsy ireo no miara-miasa aminao dia ireo zany ametrahanao an'izay fifampitokisana izay sotra toko misotranao famatokafilalaty andray andiana fanontaniana farany isika apatsiahiko fa mbola misy fotoana fa atsika miresaka manantona tsirairay anireo kandida ireo rehefa ao alin'izao adihevitra izao day andiana fanontaniana dimy farany isika dia amaly ny kandida dia avy eo isan'ilay antsointsika hoe petit salon fa atsika manantona ny kandida tsirairay fa mipetraka eny avokoa ny toerana afahantsika miaona sy miresaka misy namatsika manao palitao fotsifotsy ato aloha ato dia misy vehivavy namatsika koa eto afovoany any manao palitao maintimainty ato misy namatsika manao feitenda anankiray ijery abali anankiray andremato manangatanana oui ianao le manao solomaso dia asitsika anankiray efa nanangatanana efa ialany koa le namatsika manao palitao gris sy maintimainty ato dia misy namatsika anankiray laza misy ratanao tamin'fotoy misy angamba no ok eny ara-misaona Bien. Je suis Raphaël, consultant, mpikatana dédicace mitovy amin'ny candidat manoloana etsy fantanina tokana farazay tokana mapetraka ilay programmanareo teo tsara tena hoe créme misy zavatra matsiro fanjara anankiray mbahataniko mahay ny programme ny andriamanitolo candidat Erva-Falimanana dia tia antany anao manokana tompoko mahasavy ianao amin'ny programme anao io anao budget décentralisé satria miresaka ifotony ianao mahasavy ianao ampito ny hoe ny fananana na ny oentomanana any amin'ny fokotany sorako Je trouve faire Malala, l'association des professionnels de l'État, de Madagascar. Quand on a bien envoyé tout une fédération de l'université, on a un plan d'urbanisme. Sur la université, Manoïsan. Par jour, là, il y a fait une discipline et d'autres analyses. Quand il y a un KPA, il y a Timasa, un jaïfa n'a pas été chalébé, on fait la fois dans les disciplines. Fatelo raha filazanareo dia tao hoe tsy nisy zavatra mandeha mihitsy eto Antananarivo tsy nisy hevitra mihitsy ampandrosoana Antananarivo talohan'izay narosonareo aiza aiza ny fandraisanareo amin'ireo projet izay efa mandeha amin'izao fotoana izao ny continuité an'izy ireny sasasasany fotsiny misy efa votokaketo any Grand Tana AOTU ny décharge ohatra miresaka fako nareo ahodina ny fako sa aiza no ny ametrahana le fako satria fantatrareo fa ny andriamanitra dia efa tsy mety intsony farany mihoatra ny 100,000 personnes isan-taona ny olona vao tonga eto Antananarivo aiza no asianareo nareo misaotra anao misy namatsika anankiray io ato
misaotra atsika rehetra na amin'ny fitenenana, misaotra atsika candidat tonga amin'izao fotoan'izao. Fanontaniana manokana angamba mahakasika amin'ny mpanohitra numéro 1 hoy izy teo. Ahoana moa ny tenenanao Ramatoa Lalatiana Ravolomanana hoe mpanohitra ianao? Manarak'izay inona no ambaranao mahakasika an'ilay sapa manokany tanàna? Zay angamba dia manantena valina. Ny statut de la ville ihany koa. Misaotra tompoko. Misaotra anao, atsy amin'ny sisiny atsy misy an'ilay namantsika manao solomaso. Monsieur Stéphane, secrétaire na fikambanana anankiray amin'ny Saint-Rémy. Efa nisy akanjo ihany ny fanontaniako dia aleo ngamba ny hamanana anazy mena ny monsieur le député Navrahotrina ny azafady tompoko zay tsy mba fitenenana fantsika fotsiny ray minitra ihany no hitambarany fanontaniana apetraka izy mirahalay tsy mihoatra ny ray minitra ny fanontaniana okotsika fanaja lana ray minitra monsieur le député afaka apetraka ao ny fanontaniana efa telopolo seconde fanontaniana mipetraka tsy ako apetraka amin'ny Ramatoa Ravolomanana tsy Ramatoa Verily afa tsy teo izy dia za tena tany fotsiny amiko manao i Lalatiana Rakotodrasasy ray aminareo sy Lalatiana Ravolomanana no mentefa misaina eo amin'ny mapara ka zao ianao moa ny fanontena ianao zany efa manantena no lany ianao ve anao ohatran'le nitoananay efa lany eo dia tsy mpakambavafoa sa hiaraka voaka maro misafidy fa tsy nenanao teo. Misy namantsika anankiray raisitsika ny fanontaniany farany ato manao fehitenda somary maramara avy ato akaviato efa mitsangana izy. Mahery président national ny génération active de Madagascar. Fanontaniana voalohany anareo candidat rehetra. Fantatritsika tsara fa ny chef fokontany tompoko dia ny chef district no manindry azy. Andikapongezabe anareo io raha toy ianareo ka lany eo ny aray asamy. Inona sosokevitra-reo amin'ny fiara-miasa aminy amin'ireo tetikasa marobe izay rosinareo ireo. Ramatoa Ravolomanana Lalatiana. Misaotra sady mamarana misaotra anareo izay karakara ny ady-hevitra aloha marina mihitsy ilay tenin'ny atomba ny asiko fanamarena kely fa tsy nahazo fitenenana mihitsy kosa ry zareo syndicat ny mpiasan'ny commune izay efa elana nangatanana nefa tsy voajery mitarika mihitsy mitarika ny ady-hevitra na izany nangatanana tsy voatona fa afaka miresaka ihany tsika hatramin'ny voalohany mihitsy izy nefa nanangatanana fa tsy voajery mihitsy fa na izany aza fantatra satria ny tena syndicaliste ihany mba ihany ny etaeta amin'izany syndicaliste izany amin'ny ankapobeny ny fean'ny teneniko fotsiny dia hoe samy mahay miresaka daholo mantsy izay candidat satria samy te hambabo vahoaka daholo samy te hambabo mifidy daholo fa amiko za matoko hoe ny mpifidy eo efa mahafantatra hoe ary izay ny tompony atsika eto Antananarivo zany efa mba voatay izay efa éduqué ao anatin'izay ady-hevitra izay ao anatin'izay fandanjalanjana izay za mino hoe ny mpifidy dia mahalala hoe izy ny tena ny ady sy teo akaikiny teo hatramin'izay dia izay no vidiny amin'io fividianana io tsy teny akory za hoe vidio Lalatiana ao anatin'ny fikambanana Freedom fa efa fantatra fa ho vidin'ny vahoaka za mankasitraka sady misaotra tompoko. Misaotranao Ramatoa Ravolomanana Lalatiana. Mamerina ny fisaorana antsika rehetra tonga teto nanatrika ny ady-hevitra mamerina ny fisaorana ihany koa atsika candidat namaly ny fanasany Frederic Ebert Stiftung namaly ihany koa ny fanontaniana rehetra teto ary mbola hiresaka amin'ny mpifidy sy ny olom-pirenena dia toizatsika aloha zany ny resadresaka misaotra indrindra anareo tompoko.